raha banao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara azy avy amin'ny zana-bolana efa lasa aloha zany ilay rindraona na zany raona ny araka aminy dia mbola mpaka amin'ny amorontsiraka avoany atsinanan'ny Madagasikara iny nisy ihany koa ny avaratraza somary natanjatanjaka tamin'ny tianyty ka niteraka ny herikandro tamin'ny ilany atsinanany avoatany raha tamin'ny tianyty fa manomboka rapitsy kosa dia mialefitsy kelikely izay varatraza izay koatriny amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara sy ny avoany atsinanany nosy izay mety mbola ahitana taratra izay tsiokana avaratraza izay atrany raha ny telo andro ho avy ny maripana ihany koa dia misy fiakarana misongadina ny maripana ny any amin'ny tapany atsimony nosy ary mitatra tsikelikely amin'ny voatany sy ny any amin'ny ilany atsinanana izay fiakarana maripana izay anatin'ny telo andro zany dia miverina miamafana ny andro raha ny eto Madagasikara ny toetry ny androntsika ho any ilany atsinanany Madagasikara vao maraina dia isy ny orana amin'ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra atsinanana mety mbola rahina herika kosa ny raona any amin'ny faritra alaotra mangory mandraondraona vao maraina ny faritra imelaky sy ny any amin'ny amorontsiraky ny faritra sofiafa ny ambiny kosa dia ibalika ny masoandro any rapiso atolakandro mbola misy hatrany ny tandrivoraona mandalo amin'ny morontsiraky ny faritra Nalanjorofo atsinanana ary ny distrika ny Antala torak'izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraky ny faritra imelaky sy ny atanin'ny faritra menabe mety isy ny tandrivoraona amin'ny takariva ny ambiny kosa dia mandraona vitsina mandraona amin'ny sitokotoko ny any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny ny maripana avovinavina raha amin'izay pitso izay hatrany dia miakatra 3 degré celsius ny morontsiraka atsimo andrefany Madagasikara ary manodidina ny 5 ka hatramin'ny 4 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany torak'izay koa ny any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanana mahatratra hatrany amin'ny 3 degré celsius raha nidina hatrany amin'ny 4 degré celsius zay tamin'ny androny omaly mafana indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefany nosy ny hatrany ho an'ny toetry ny andro ny alakamisy mbola misy hatrany ny tandrivoraona mandalo amin'ny morontsiraka savana Nalanjorofo sy ny faritra atsinanana mandraona amin'ny tsitokotoko kosa ny takariva ny any amin'ny faritra melaky sy menabe ary bongolava ny ambiny kosa dia ny masoandro no ibatoerana ny maripana avovinavina mifandraiky amin'izay manodidina ny 7 degré celsius eo ho an'ny avoatany ny ambony indrindra midina 20 degré celsius kosa nefa ny ambany indrindra raha ho an'ny tanin'ny faritra ivakinakaratry ny morontsiraka atsinanana kosa dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 1 zany hoe misy fiakarana hatrany zay ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanany nosy miakatra hatrany amin'ny 5 degré celsius kosa ny morontsiraka avoany andrefana sy atsimo andrefan'ny Madagasikara ary mety hatratra hatrany amin'ny 7 degré celsius ny maripana any maivatanana amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany ny toetry ny andro ho an'ny andro ny zoma kosa indray mbola mipetraka hatrany ny tandrivoraona amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana sy ny morontsiraka ny faritra atsinanana indrindra moa vao maraina be sy ny any amin'ny ariva no mety tena itrangan'izay ny ambiny kosa indray dia mandraona amin'ny tsitokotoko indrindra ny any amin'ny tapany avaratra andrefana fa ny any amin'ny tapany atsimo kosa dia ibalika tanteraka ny masoandro raha ny maripana avovinavina dia mbola mijanona mafana tanteraka ny andro any amin'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara sy ny any amin'ny tanin'ny faritry Betsiboky no any avoatany ihany koa dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo ny maripana avovinavina amin'izay andro ny zoma izay ny morontsiraka atsinanany nosy kosa tsy dia misy ny afivana goavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay amaranantsika azy ny tany falitoandrivotra nisy teto Antananarivo nahitana fiakarana izay tany falitoandrivotra izay raha teto Antananarivo tanatin'ny 2 andro lasa izay saika manatombo avoteliheny fetrany eo mesa avokoa ny rehetrarehetra voaray kanefa raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro ho avy no jerena dia vinavinaina hijanona amin'ny atoniny izay tany falitoandrivotra izay eto Antananarivo renivohitra izay ny mety eo tamin'ny tian'io ty raha fiziray fotoana manaraka veloma tompoko